Dia efa miarabantsika indray amin'ny tolakandro ity. Toy ny famelabelaran-kevitra iarahana amin'ny tetikasa Remifesy Mandidy. Araka ny efa nambarantsika tamin'ny programa moa zany dia ity tolakandro ity dia natokana indrindra zany iresahana mahakasika an'ilay dingana voalohany amin'ireo dingam-pampandrosoana resahantsika teo, izany hoe ny fahasalamana sy ny manodidina an'izay. Ka ny miaraka amintsika eto dia tsy mihipa avy amin'ny ONG Tolotsoa dia Ramatokely Safira avy amin'ny CCOC. Dia za izarazara mahakasika kokoa ny lafin'ny sakafo zany, fanjariana ara-tsakafo dia Safira iresadresaka kokoa momba ny rafitra fahasalamana eto Madagasikara. Dia za moa zany hanomboka fa mandray fitenenanao ihany. Mahakasika an'izay hoe dingana voalohany ny fampandrosoana izay dia hoe misy famaritana kely voalohany angambany hoe rehefa ohatrany ahoana ny olona no azo lazaina hoe mandroso. Ohatra tsy miresaka foana tsika hoe firenena mandroso, firenena andalam-pandrosoana, nefa tsy mandroso angamba mety hoe tsy misy eo an-dalana daholo. Dia misy ny fandrosoana rehefa ny olona tsirairay avy dia afaka mampidi-bola zany, misy aton-draharaha izy ahafahany mamely tena, ary izay vola miditra amin'izay ahafahana misitraka zavatra maromaro isan-karazany anatin'izany ny resaka fahasalamana ohatra. Afaka koa izy zany mahazo vokatra ny amin'ny fampianarana, afaka miofana, dia afaka koa mahazo vokatra tsaratsara kokoa zany ny amin'izay hoe satria salama izy dia navita fianarana tsara kokoa izy dia zany hoe tokony ho tsaratsara kokoa ny fari-piainany ohariny amin'ny hoe raha tsy nisitraka an'izay mihitsy izy teo amin'ny fiainany. Dia io fandrosoana io hoe tsy zavatra indray mandeha hoe zavatra indray mandeha miseho zany hoe indray mpimasy dia mandroso, tsy mandroso, fa ilay izy tena hoe ano zany tenenana izany hoe misy foana, tokony hoe izy foana ilay izy mandritry ny fiainana ray manontolo. Izany hoe tsy misy hoe rehefa mbola zaza dia tsy nandroso dia rehefa lehibe dia mandroso, fa tokony ao anatin'ny fiainana manontolo izany dia tokony hita taratra izay hoe fandrosoana izay dia hoe afaka manana fari-piainana mazava izy ahafahana misitraka zavatra maro isan-karazany. Dia raha miresantsika hoe izay asa fampandrosoana izay dia izy io raha ny fiainan'olona iray ihany jerena dia manomboka izy io hatrany mivoaka. Izany hoe ny alalan'izay moa zany ny nutrition tiana iaviana zany hoe sakafo. Manomboka miditra amin'izay hoe misakafo izay ny olona zany hatrany mivoaka arakaraka ny sakafo hohanin'ilay reniny amin'ny fotoana mahabevoka anazy. Dia misy koa filazana reniny nutriment avy amin'ilay sakafon'ilay mamany zany izay mampitombo an'ilay zaza ao an-kibo. Dia manomboka alohan'izay hatrany mivoaka rehefa teraka dia mandeha koa ny fivelarana ara-pahalalana sy ny fisokafan'ny saina zany dia mandeha amintsika amin'izao tamin'ilay drafitra PSE ny resaka ny ampitra ny préscolaire, izany hoe ny fampianarana hatrany dia mbola kely ary mbola kely ny garabola, satria manomboka hatrany ny fanabeazana sy ny fampisokafana ny sain'ny olombelona. Dia avy eo iny mitohy any amin'ny fandehanana ny an-tsekoly zany hoe mandeha any an-dakilasy misy mpampianatra, misy ny tableau sy ny tableau sy ny isan-karazany, ary tokony hiperaka koa izay amin'ny hoe fahafahana misy fiarovana anazy any amin'ireo herisetra mety ho hita na eny amin'ny fiainana andavanandro alohan'izy miasa, na ao misehatra amin'ny toeram-piasany na any amin'izay seha-piainana rehetrarehetra misy anazy dia tokony hoe ho lavitry ny herisetra ny olona anatin'izay. Dia raha tantaraina ohatr'izany zany mandra-pahafatana izany. Fa nefany zavatra tsikaritra dia ny hoe ho an'ireo olona izay azo ataontsika hoe mahantra, marefo, dia tsy mandeha arak'izay ilay fiainany fa misy sakatsakana eny antsefatsefany eny. Dia nefany ny tsy fahalavorariany an'ireo dingam-piainana tsirairay ireo dia efa
mampitombo ny zavatra mety hoe tsy misy trany sy ny elanelana misy zany amin'ny farim-piainany amin'ny ankapobeny. Dia rehefa miresaka antsika zany nutrition tenena foana moa zany dia hoe malnutrition hoe tsy fanjariana ara-tsakafo amin'ny ankapobeny, fa ty resaka sakafo amin'ny ankapobeny ity zany tena zava-dehibe anatin'ny fampandrosoana, satria le tenena tamin'ny maraina teo zany hoe mila salama ny olona, dia ny fahasalamana nefa miankina be da be amin'ny zavatra ampidirinao hafantanao. Dia ny hoe mila ampy ve ireo singa ilainao amin'ny ilany vatanao mba hampavitribitrika anao isan'andro, ara-pahasalamana ve ny vokatra ampiasainao amin'ny sakafo, hoe ampy izao lasa filamatra le hoe sakafo maro loko, raha zany hoe miovaova koa ve le zavatra sa ohatrany hoe hatramin'ny mbola kely vao teraka izy mbola tsy ampelom-bolana akory dia efa nihinana mangahazo maina dia izay foana tsy hiova mihitsy mandrakizay. Dia nefa izay zavatra izay tena manova zavatra be da be amin'ny hoe ohatrany ahoana no toe-pahasalaman'iny olona iny zany ao anatin'ny fiarahamonina sy amin'ny fiainana andavanandro, sy ohatrany ena koa ny fahafahany mitondra ny anjara biriky sy mandray anjara amin'ny fiainana ara-toe-karena sy ny fiainana ara-tsosialy ao anatin'ny firenena. Dia rehefa miresaka tsika an'izay hoe nutrition izay dia resaka sakafo izay moa zany tena hevitra ambadika le izy, fa indrindra zany amin'ny hoe resaka kalitaon'ny sakafo. Amin'izao manko misy izay ampitsaboana reny antsointsika hoe nutritionniste reny, dia ny zareo zany tena nimizay mifantoka hoe ahoana izay hoe kalitaon'ny sakafo izay, ampy ve ny hoe tsika hoe vitamine, ireo mineraly sy ny zavatra isan-karazany zany ilain'ny vatana. Dia rehefa miresaka amin'izay tsika ny hoe tsy fanjarian-tsakafo. Ny tsy fanjarian-tsakafo raha atao tsotra zany dia entina milaza ny hoe misy ao tsy fahampiana na singa maromaro na vitsivitsy mety misy koa hoe misy mihoatra be, na misy hoe tsy fifandanjany ireo singa maro isan-karazana ireo zany hoe tenena hoe apport énergétique na nutritionnel amina olombelona anankiray. Dia ireo amin'ny resaka ny tsy fanjarian-tsakafo itsika dia miseho amin'ny endrika anankitelo zany izay arakaraka ny hoe carence, excès na déséquilibre izay. Ny voalohany dia misy le dénutrition, mbola tsy hitako tsara hoe ny madika anazy amin'ny teny malagasy, fa hoe ao anatin'ny dénutrition zany tsika mahita an'le hoe émaciation na le hoe fahizana, mahia zany le olombelona anatin'izy, izany hoe kely ny lanjany oharina amin'ny halavan'le olombelona. Dia hita anatin'io endrika io koa ny ataontsika hoe fahatarany ny fitomboana, izany hoe kely ny halavany oharintsika amin'ny taonany. Dia ao anatin'io koa ny tena hoe tsy fampiana lanja, izany hoe raha bangona amin'ny ambangivanginy ara-biolojika ny olombelona tokony hoe mitovy daholo ihany anatin'ny espèce ny atao hoe homo sapiens sapiens isika zany dia tsy tokony misy hoe antony hoe tsika manko miteny foana hoe ny gasy fohy, ny Alemana lava be, izao ngeza, fa raha ny tena izy zany raha lavorara zany le raha mitovy daholo ny fomba fisakafoanantsika dia mitovy daholo ny habentsika zany, tsy tokony misy antony hoe rehefa gasy dia 1m60 foana na rehefa vazaha dia 1m90 2 m, fa ny eo amin'le sakafo zany no sy le fahazarana ara-pisakafoanana no tena mamaritra an'izay. Dia ny karazany faharoa dia le hoe malnutrition en matière de micronutriments. Izy zany le tsy fahampiana isan-karazany amin'ny resaka hoe vitamine na sera mineraly hozy tsika, na koa misy be loatra ao anatin'ny vatana. Ohatrany hoe hitantsika ireny hoe za zao rehetratra zany hoe tsy ampy vitamine hono dia lasa menamena ny volo. Dia misy koa ireny hoe raha be loatra ny calcium vatana dia misy an'iny hoe malnutrition amin'ny resaka micronutriments io izay. Dia ny fahatelo farany dia izay rehetra mahakasika an'le surpoids zany na ny obésité ary ny aretina rehetrarehetra tsy mifindra mifandraika amin'ny fahazarana ara-pisakafoanana. Anatin'izany ny aretin'ny fo,
Ataontsika hoe AVC, ny diabety sy misy karazana cancer zany fandraika amin'izay. Dia hitantsika zany fa na tsy resaka fotsiny antsika hoe tsy fanjarian-tsakafo fa be da be ny zavatra mifampiankina amin'ilay fahazarana ara-pisakafoanantsika. Dia zany hoe izay maha-zava-dehibe io resaka fisakafoanana io zany amin'ny zavatra atao hoe asa-pampandrosoana satria miankina be da be amin'ny sakafo amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona zany mety ho toe-batany dia arakarak'izay miaraka amin'ny toe-batana ny toe-pahasalamana ary miankina amin'izay ny fahafahana mandray anjara amin'ny fiainana ara-toe-karena ny fiariana zany na mandeha miasa ianao na mikarakara ny fianakavianao tokantrano ianao na ny zaza mandeha mianatra ara rehefa tsy zarizary ilay sakafo dia voasakana zany tsy afaka mandray an'ilay fanabeazana araka ny tokony ho izy ny olona. Dia miresaka an'izay antsika dia misy an'ireo atao hoe drafim-pampandrosoana zany eo iraisam-pirenena na aty amin'ny lafiny faritra na Afrika io na ny eto amin'ny ranomasimbe indiana mametraka an'io resaka nutrition io zany anatin'ny laharam-pahamehana. Zany hoe tena hoe fotsitry ny asa-pampandrosoana rehetra hitantsika zany ohatra ao anatin'ilay tanjon'ny fampandrosoana lovain-jafy laharana faharoa sy fahatelo hoe fanafoanana ny mosary fanatomomanana ny fahavitantena ara-tsakafo ary fanatsarana ny kalitao ny sakafo ary koa mivohy ny fambolena lovain-jafy. Ny tanjona fahatelo dia tokony hoe afaka miaina ny rehetra zany misy toe-pahasalamana tsara ary toy izay amin'ny taona rehetra ny fiainana rehetra zany hatramin'ny fahazaza ka hatramin'ny fahavokisan'andro. Dia misy koa anankiray eto amin'ny continent africain misy an'ilay agenda 13 dia ao anatin'ilay viana voalohany tanjona voalohany sy fahatelo sy fahadimy misy an'io mifandraika amin'izay hoe resaka fahavitantena ara-tsakafo sy ny fahasalamana izay ihany. Dia hoe ny vahoaka eto Afrika dia tokony hanana fari-piainana ambony ary fahasalamana tsara. Dia tokony hoe ny olom-pirenena koa dia sakafo ara-dalàna mba ahazoana koa fahasalamana tsara. Dia tokony ampivoarina ny fambolena mba ahazoana vokatra bebe kokoa ary ampy ho an'ireo olona misy izay rehetra mipetraka eto amin'ny continent africain zany. Dia anatin'izay ity misy sary fanehoana anankiray. Izy io atao hoe karazana scanne na ati-doha zany ana zaza eo amin'ny 3 taona mahery eo angamba ny arivo andro avy teraka zany. Dia ny ao ankaviantsika mahita ati-doha na ankizy atao hoe nahazo sakafo ara-dalàna zany. Dia eo ankavanana misy an'io sary io ati-doha na ankizy ihany. Mitovy fotoana zany ireo ankizy ireo fa noho ilay hoe tsy fanjarian-tsakafo dia hatreo ihany no fitombon'ny ati-dohan'ny olombelona amin'ny ankapobeny amin'ny resaka hoe tsy fanjarian-tsakafo fotsiny izay. Dia eritrereto zany hoe be da be zany ankizy iaran'io amin'izao eto amin'ny firenena nefa ireo ankizy ireo ihany avy eo no andeha alefantsika ny an-tsekoly dia efa azo-tsakazonareo an-tsaina angamba tiako adingavana hoe be da be tsy afaka indray fa izay fampianarana izay araka ny tokony ho izy zany dia rehefa tsy mavita izy eo amin'ny fianarana dia ho arakarak'izay ihany koa mety hoe fari-piainana ho azy ny alefa hanomboka hiasa izy. Zany hoe tsy afaka atao ambany-javatra mihitsy ny resaka tsy fanjarian-tsakafo ity satria tokony ho laharam-pahamehana ao anatiny izay mety hoe drafitra na zavatra rehetrarehetra ireo tompony andraikitra sy mpitondra na ny ankapobeny eto amin'ny firenena. Ary na jery fotsiny aritsika ny ataoko hoe salanisa ny fisian'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara dia tsara fantatra fa ny faritra 120 amin'ny 20 dia ahitana ny tsy fanjarian-tsakafo daholo. Izany hoe ambony 30 isan-jaton'ny zaza dia miarana io tsy fanjarian-tsakafo io amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara. Dia nefany ny fiantraikan'io tsy fanjarian-tsakafo io zany na amin'ny
eo amin'ny toe-karena zay a, na eo amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny a, na eo amin'ny fahasalamam-bahoaka. Indrindra moa zany ho an'ireo mafampandrosoana dia tena misy ary mavesatra dia mavesatra tokoa. Na io ho an'ireo olona tsirairay izay mety hiaran'ilay izy, fa koa ho an'ny firenena amin'ny ankapobeny satria olona ohatra ka olona tratran'ny fanjarian-tsakafo io zany, lasa olo-dehibe any eriana any dia tsy araky ny tokony ho izy zany dia misy zavatra be da be very anatin'izy a, misy tombotsoa very na ho an'ny toe-karena zany a. Mety hoe ny orinasa zao raha hampiasa olona dia tsy mahita le fahaizana na le fari-pahalalana tediavina na hoe misy takaitra ara-batana koa entin'ny tsy fanjarian-tsakafo io zany mety tsy mahavita reny asa mafy reny intsony na hoe ny sainy tsy mahavita miconcentre araky ny tokony ho izy anatin'ilay asa. Dia raha ny eto Madagasikara manokana, tsika moa zany manana an'ilay ONN ohatra, ny Office National ho an'ny nutrition izay napetraka tamin'ny taona 2004. Dia amin'izao koa tsika manana izay atao hoe plan d'action national d'action, plan national d'action pour la nutrition na hoe PNAN, izay efa amin'ny andihany fahatelo amin'izao tsika amin'ny teny izao nanomboka tamin'ny taona 2017 ka hatramin'ny taona 2024. Dia raha kina amin'ny ambangivango io PNAN io dia hoe ny resaka fahazarana ara-pisakafoana hozy izy a, dia antoka ny azahoana olombelona ahafahana mitondra fampandrosoana zany na eo amin'ny lafiny sosialy zany a, na eo amin'ny lafiny toe-karena rehefa fampandrosoana io dia olo vain-jafy. Ny toe-javatra niangana amin'io PNAN io zany tamin'ny 2017 hoe ny taham-pisian'ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny zaza-latsaky ny 5 taona 750 isan-jato ho an'ny lafiny nasionaly zany. Dia tokony amin'ity taona ity tokony ho tapitra zany ilay PNAN dia niena ho 730 isan-jato zany izy fienahany eo amin'ny 9 isan-jato eo anatin'ny efa-taona. Dia ny olona rehetra voakasika izay raha ohatra ka hijery amin'ny ambangivango antsika ohatra ny anatin'ny lalàna mifehy teti-bola ny ONN izay mifandraika amin'ny eny amin'ny primature, dia ao koa anatin'ireo voakasika izay a, anatin'ny hoe vokatra resaka nutrition io koa misy an'ny ministera amin'ny fitsarana ny amin'ny hoe sakafon'ireo olona fonja, dia ny ministera ny fahasalamana amin'ny resaka fanampiana zany amin'ireo singa tsy ampy ireo, le complément alimentaire hozy tsika, zany hoe nentina mitsabo na mampimanena le vokatra le tsy fahampiana eny amin'ny olona izay manatona reny tobim-pahasalamana reny a. Ary ny ministera ny fanabeazam-pirenena koa amin'ny fampiasiana reny cantine scolaire reny, dia misy vokatra mifandraika amin'ny resaka tsy fanjarian-tsakafo raha ny firafitra misy amin'izao fotoana eto amintsika. Ny zavatra tsikatra nefany a, dia zavatra iray voalohany aloha zany dia tena hoe tsy fisiana hoe ohatrany hoe tsy misy atao hoe rafitra na tokony andraika zany tsy tena hoe hita mivantana loatra amin'ny resaka tsy fanjarian-tsakafo iny tiako teny anatin'izay ohatra ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana, izay hoe nefa mifandray be da be resaka fambolena sy fiompiana zany amin'ny resaka sakafo hita eny amin'ny tsena andavanandro na ny famokaran'ny olona zany mety hoe maro loko kokoa ny sakafo dia mila izy zany mamokatra sakafo ankoatran'ny efa mahazatra anazy hatr'izay. Dia ao anatin'izay dia eo zany mila mazava-dehibe eo iray ny fanatsarana ny seha-pambolena io eto amintsika, fa eo koa ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Satria raha angamba tsy hisy vina amintsika intsony fa efa na le RGPH farany teo mbola nanamafy fa ny mahery 80 isan-jato ny mponina eto Madagasikara dia mipetraka eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Izany hoe io resaka fambolena, fiompiana sy jono zany ny tena iainany amin'ny andavanandro. Dia nefa na izay ary ny zava-misy dia hitantsika fa mbola betsaka ny olona tratran'io tsy fanjarian-tsakafo io, tsy any ambanivohitra irery fa na aty an-tanàn-dehibe koa. Zany hoe misy zavatra afaka atao zany eo ankoatran'ireny hoe hiady fotsiny tsika amin'ilay vokatra. Ny resaka tsika tamin'ny maraina hoe tsy ny zavatra vokatra hita maso ihany tokony hitondrana vahaolana,
fa mila koa mikaroka hoe inona le tena olana fototra anatin'izy a, dia mitady hoe ahoana ny amahana ny olana io amin'ny fomba maharitra mba tsy hiverenany intsony. Zany hoe reo raha marina zany reo ny afatra afara angambany dia hoe ny politique publique mahakasika an'ity resaka nutrition ity a dia tena hoe zava-dehibe amin'ny fampandrosoana Madagasikara, satria amin'ny alalan'io zany no iangany le dingana voalohany le fampandrosoana tenentsika teo fahasalamam-bahoaka. Zany hoe raha te hirosy malakilaky kokoa tsika zany dia mila atao matipaika aloha mahakasika an'iny fahasalamam-bahoaka iny a. Ary eo amin'ny resaka tsika fahasalamana tsy voatery resaka aretina sy hanina ihany, fa misy an'io lafin'ny fanjarian-tsakafo sy ny fahazaram-pisakafoanan'ny olona amin'ny andavanandrom-piainana izay tena hoe manova zavatra be da be zany raha hatsaraina araka ny tokony ho izy. Dia zay angamba no famelabelarana ataoko a. Dia alohan'ny hidirana amin'ny mety hoe ady hevitra na fanontaniana avy amintsika manatrika, dia ame koa ny safirany fitenenana izy resaka bebe kokoa momba ny ara-pahasalamana. Miarabantsika rehetra misaotra tsy mihipana amin'ny fitenenana. Ny CCO alohan'ny hanomboana moa zany a dia hanao fanolorana kely hoe iza moa ny CCOC na hoe inona moa ny CCOC. Ny CCOC a dia vondrona vondron'olom-pirenena misehatra eo amin'ny resaka fangararana sy tamberinandraikitra fa indrindrandrindra mahakasika ny fanaraha-maso ny fandaniam-bolam-panjakana. Arak'ilay nolazainy tsy mihipa teo a dia ny horesahako eto an'io a dia ny hoe ny horesahana eto an'io dia ny mahakasika ny hoe ny fahasalamana ho jerena ho lasa antony mahatonga ny fampivoarana ny olombelona, izany hoe ny olona tsirairay. Dia inona moa zany tiana horesahana amin'izany fa hoe ny olona tsirairay a eo anivon'ny fampandrosoana arak'izay niresahana teo aloha izay hoe fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra fa tsy mijanona eo amin'ny resaka ekonomika fotsiny ihany. Izay moa zany ny fomba fanazavana azy hatramin'izay na hoe définition classique ny mahakasika ny développement dia mihoatra an'izay a no resahantsika eto. Dia le olombelona resahana eto zany a dia le olombelona misitraka ireo fahalalana, ny fahaiza-manao a, ireo rafitra ara-pahasalamana rehetra mba ahafahany mampivoatra ireo fahaiza-manaony rehetra mba ho hahatonga anazy ho lasa olona mitondra fampandrosoana eo amin'ny fiarahamonina misy anazy. Dia noho izany zany a dia ny votoatin-dresaka dia ny hoe omena atao vaindohan-draharaha ny fandaniam-bola izay mifantoka amin'ny olombelona, manova ny olombelona amin'ny alalan'ny fahasalamana mba ho ahafahan'ny olona tsirairay ho lasa mitondra fampandrosoana eo anivon'ny fiarahamonina misy anazy, fa tsy ho lasa hoe vesatra ho an'ny fanjakana zany na hoe ny fiarahamonina misy anazy. Dia ahoana zany a ny fomba hanatsarana ny rafitra ara-pahasalamana mba hahatongavana amin'izay fampandrosoana ny olombelona izay. Raha ny banky iraisam-pirenena dia namoaka ny atotan-kevitra manaraka eto hoe mba hahatonga ny rafitra ara-pahasalamana hipetraka tsara dia misy kasinga maromaro mila jerena tafiditra ao anatin'izany ny hoe tolotra ara-pahasalamana, ny olombelona manome an'io tolotra io, ny atotan-kevitra rehetra mahakasika ny fitantanana ny ara-pahasalamana, ny fitaovana ampiasaina, ireo vaksiny sy ireo rehetra ilaina zany mba hampihodina ny sehatra ara-pahasalamana io, ny famatsiam-bola ny resaka ara-pahasalamana, ny fitantanana indrindraindrindra koa ny resaka ara-pahasalamana, ary faran'izay tsy kely indrindra dia ny fanamafisana ny fahaiza-manao eny fotony. Ireo rehetra ireo raha mitambatra dia lasa manamora ny fisitrahana ny resaka ara-pahasalamana ho an'ny mpampiasa an'io tolotra io zany, ka mahatonga ho lasa tsara kalitao ireo fandraisana tanana ny marary izay tonga eny amin'ireny tobim-pahasalamana ireny. Ny tanjona moa zany a dia anankefatra lehibe, manatsara ny tolotra ara-pahasalamana mba ho lasa tsara zany ny kalitao sy ho azon'ny rehetra sitrahana, fa indrindrandrindra koa ny fahaizana miatrika ny sehatra ara-pahasalamana na hoe réactivité.
ny fanenana ireo mety loza hitranga na amin'ny resaka sosialy na amin'ny resaka ara-famatsiam-bola, ary farany indrindra dia ny fanatsarana ny fahaiza-manao na ny hoe ny efficacité. Raha tafiditra ao anatin'ireo singa izay nitanisana teo moa zany amin'ilay hoe fototra mampahalavorary ny drafitra ara-pahasalamana ny resaka fitantanana, dia efa maninona ny resaka fitantanana no tafiditra ao anatin'izay satria raha ratsy tantana ny resaka ara-pahasalamana dia tsy mandeha amin'izay lohaniny ny fanaovana izay tolotra izay. Dia tafiditra ao anatin'izay moa zany dia hita fa ho an'i Madagasikara manokana raha eo amin'ny resaka drafitra ny resahana dia efa manana ny atao hoe plan de développement du secteur de santé izay miatra mandrapatonga ny taona 2024. Efa nisy PDSS moa zany ho an'ny taona teo aloha fanasiam-panovana izy dia io izay zany izao no miatra amin'izao. Ankoatr'izay ihany koa dia hita fa tena manan-danja ihany koa ny fanamafisana ny anjara andraikitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, izany hoe apetraka aminy ihany fitantanana voalohany an'io sehatra ara-pahasalamana io, ary amafisina ny fahaiza-manao an'ireo rafitra ny fotony efa mipetraka mba ahafahana manamafy an'izay fitantanana amin'ny ankapobeny sy ny fahaizana miatrika ananan'io sehatra ara-pahasalamana io izay. Tianao tena moa zany hoe ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny voalohany manana andraikitra voalohany, tompona andraikitra voalohany izany amin'io resaka fahasalamam-bahoaka io. Ankoatr'izay ihany koa dia afaka asisika teny ihany koa ny mahakasika an'ireo sehatra izay araha-midinika amin'ireo mpandray anjara rehetra amin'io sehatra ara-pahasalamana io. Ny tanjona amin'izany moa zany dia hoe ampandraisana anjara ireo rehetra izay miantsehatra amin'io sehatra io amin'ny ireo antanatohatra fampandraisana fanapahan-kevitra sy fandraisana fandaminana an'io sehatra io zany, na izany amin'ny resaka fitantanana volam-panjakana mandritry ny fotoana fahamolavolanan'ny teti-bolam-panjakana na mba hisiany izay hoe fangaraharaana izay, na amin'ny alalan'ny fametrahana rafitra manokana na hoe cluster santé izay ny tanjona voalohany dia hoe hanatsara ny fitantanana maro lafy sy andraisana anjaran'ireo sehatra rehetra anjara mba ho ifameno zany ny fomba fijery ka mba drafitra izay ekeny rehetra no hitondrana anazy. Hita moa zany efa nisy ezaka nataon'ny fitondrana ny fanjakana zany, efa nisy ezaka nataon'ny fanjakana mahakasika izay tamin'ny alalan'ny fanaovana an'io fanaovana révision ny PDSS izay voalaza teo ambony io sy ny fandrafetana ny plan d'urgence multisectoriel na PMTE. Raha tafiditra ao anatin'ny fitantanana ihany koa ny hoe ampidirina ampandraisana anjara sy ampandraisana andraikitra ny mpampiasan'ny tolotra ara-pahasalamana. Ny anton'izany moa zany dia hoe ampandraisana anjara azy ireo amin'ny fanaraha-maso ny fanomezana ny tolotra mba hanatsarana amin'ny ankapobeny an'izany tolotra izany sy mba ahafahan'izy ireo misapproprier tsy misy tsy hitako zany dia tena hoe teny mahavoalaza anazy fa hoe mba ahafahan'ilay olona s'approprier les zoany hisitraka an'ireo offre de santé, soins de santé. Ankoatr'izay dia raha ny drafitra ara-pifandraisana indray no cité dia raha eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ilay izy dia hoe tokony atao mandeha tsara zany izay fifandraisana izay amin'ireo antanatohatra mpandray anjara rehetra amin'ny resaka fahasalamana na eo anivon'ny ety amin'ny centrale izany na ireo eny amin'izay déconcentré na hoe eny amin'ny fanakaiky amin'ny vahoaka zany. Ankoatr'izay ihany koa raha mbola amin'ny resaka hoe fisitranana antotan-kevitra sy ny fangaraharaana ihany ny resaka dia hoe tokony atao azo sitrahan'ny tsirairay ireo totan-kevitra ireo ka apetraka amina tranokala izay ahafahan'ny olom-pirenena zany misitraka izany, afaka hoe jereny rehetra zany ilay izy. Dia ankoatr'izay ihany koa dia hoe inona koa ny fitaovana izay mety ilaina mba hanatsarana izany resaka sehatra ara-pahasalamana izany dia hoe tokony apetraka zany ny fanangonana tontanisy izay mifanaraka amin'ny zava-misy mba ahafahana miorienté na hoe misafidy hoe aiza ny fomba ametrahana an'ilay politique publique izay apetraka mahakasika an'iny resaka ara-pahasalamana iny, ahafahana mametraka ihany koa
fomba fanaraha-maso ny asa izay efa natao na hoe suivi évaluation ny asa izay efa vita teo anivon'ny sehatra ara-pahasalamana io ihany. Raha izay ary mahakasika ny fitantanana amin'ny ankapobeny dia inona indray kosa no azontsika lazaina mahakasika ny inona ny anjara asan'ny teti-bola amin'ny fampivoarana ny resaka ara-pahasalamana. Ny teti-bola moa zany dia levier politique ny développement système sanitaire, zany hoe tena fomba iray ahafahana mampiroborobo ny resaka ara-pahasalamana ny fampiasana ny teti-bolam-panjakana. Satria ny fanjakana no voalohany indrindra ny manana anjara andraikitra amin'ny fanomezana fanomezana fahasalamana ny mponina ao aminy dia izy no tokony hoe mandany vola voalohany indrindra amin'ny famatsiam-bola izany. Raha eo amin'ny anivon'ny sehatra iraisam-pirenena dia nametraka fa tokony tsy ho latsaka ny 5.0 isan-jato ny teti-bolam-panjakana no alefany amin'ny sehatra ara-pahasalamana. Izay moa zany dia tao anatin'ny fanambarana natao tany Abuja. Raha ho an'ny Madagasikara manokana nefa dia mbola tsy nihoatra ny 7 isan-jato izany nanomboka ny taona 2024. Izany hoe latsak'izay zany ho any antsika manokana. Raha mahakasika ny fandraisana anjaran'ny fanjakana indray amin'ny amin'ny financement an'io resaka ara-pahasalamana io dia hita fa ny tokony hoe ny vola alan'ny fanjakana amin'io zany tokony hoe betsaka kokoa par rapport raha oharina amin'ny vola alefan'ny mpiara-mombona antoka ao aminy. Nefa hita fa raha ny alohan'ny taona 2024 dia hita fa mavesatra kokoa ny lanjan'ny famatsiam-bola avy aty amin'ny fanjakana ho an'ny sehatra ara-pahasalamana, fa nanomboka ny taona 2024 dia nahita-pidinana izany ka ankehitriny dia mihiba ho 7.0 isan-jato fotsiny ihany no fandraisana anjaran'ny fanjakana amin'io fanomezana vola ho an'ny sehatra ara-pahasalamana io an'ity taona 2024 ity. Raha ny fitsinjarana amin'ny fandaninan'ny vola indray no asiteny dia tokony hoe atao mavesatra zany ny vola natokana ho an'ny fampandehanan-draharaha mba ahafahana mametraka ny fitohizan'ny asa sy ny fahafahana miatrika an'io resaka ara-pahasalamana io, satria raha vitsy ny fandaniam-bola natokana ho an'ny fampandehanan-draharaha dia tsy afaka iodina mihitsy le structure rehetra napetraka zany mba hampisy an'izay fahasalamam-bahoaka izay. Ho an'ny Madagasikara manokana nefa dia hita fa ny ahitana fiainana 10 isan-jato izany fandaniam-bola natokana ho amin'ny fampandehanan-draharaha hoe budget de fonctionnement izany ho an'ny tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024. Avy eo ihany koa ny fandaniam-bola ho isan'olona, zany hoe ohatrinona ny vola alefa amin'ny fanjakana ho an'ny tsirairay amin'ny resaka ara-pahasalamana dia raha ny tokony ho izy tokony hoe $920 tokony ho izy zany raha eny amin'ireny firenena efa mandroso ireny. Nefa ho antsika dia $7.5 fotsiny ihany, zany hoe latsaky ny $3 isan'olona ny vola natokan'ny fanjakana ho ametrahana izay andraisana tanana ny resaka ara-pahasalamana. Ankoatr'izay dia tafiditra ao anatin'io fitantanana io ihany koa sy ny hoe famatsiam-bola io ihany koa ny hoe ahoana fomba ampandraisana andraikitra an'ireo fitondrany nifotona ny hoe collectivité territoriale décentralisée dia tokony ampidirina izy ireo na mandritra n'ilay fotoana fanaovana famolavolana ny drafitra na mandritra ny fotoana fanatanterahana izany amin'ny alalan'ny transfert. Ny transfert moa zany vola avy aty amin'ny foibe mandeha makany amin'izy ireo. Ankoatr'izay ihany koa tafiditra ao anatin'ny singa izay manan-danja indrindra ihany koa amin'ny resaka fahasalamana ny hoe ahoana ny fomba andrefesana ny kalitaon'ny tolotra izay omena mpampiasa ny service eny amin'ireny formation sanitaire ireny. Ny horesana ao anatin'izany moa zany dia hoe ahoana fisitrahan'ny olona ny rafitra ara-pahasalamana sy ireo rehetra izay ilaina mahakasika izany sy ny ahoana ihany koa ny fiarovana ara-bola an'ireo mpampiasa ny tolotra izay tsy manana fahafahana mandoha izany. Raha ny hita moa zany araka ny fanadihadiana nataon'ny CCOC niarahana tamin'ny plateforme ina ny ACF dia hita fa ny falaviran-dalana izay mila andalovan'ny olona mba tongavana ny amin'ny
tobim-pahasalamana iray dia eo anelanelan'ny 3 ka hatramin'ny 10 kilometatra. Dia ankoatr'izay ihany koa misy ny atao hoe couverture de santé universelle izay mametraka ny caisse nationale de solidarité pour la santé. Ny tanjon'io moa zany, izy io moa zany dia hoe fomba iray ahafahana manamora ny fisitrahan'ny olona an'io resaka ara-pahasalamana io mba tsy ahafahan zareo tsy mametraka vesatra ara-bola be da be amin'ilay olona zany fa hoe manamora ny akisihan zareo satria amin'izao fotoan'izao dia hita fa mbola raika amby efapolo isan-jato ny vola aloha eo amin'ny fisitrahana ny zo ara-pahasalamana dia mbola alohan'ny olona tsirairay avy. Raha ohatra ka tsy misy an'izay fomba fiarovana ara-bola ny mpampiasa ny tolotra izay. Ny CSU moa zany dia hita fa efa tafiditra ao anatin'ny dinidinik'asan'ny fanjakana nanomboka ny taona 2024 ary efa eo andalam-pametrahana azy izy ireo amin'izany fa hita kosa nefa fa tsy tena mbola hita mazava ny volonté-ny fanjakana hametraka anazy zany mba handroso amin'izay fampandehanana n'io CSU izay. Nefa hita fa ny tena tokony misy dia hoe mba hisian'ny pertinence ny action publique dia tokony hoe misy fitohizana foana zany ny asan'ny fanjakana tongavana amin'izay tanjona izay hoe misitraka ny zo amin'ny izo salama sy ny zo azo fitsaboana avokoa ny olona tsirairay. Fa eo ankilan'izany ihany koa dia misy ny politique de protection financière na hoe ireo paika ahafahana miaro ny olona zany izay marefo tsy manana fahafahana mandoha vola dia io zany moa zany dia efa eo andala mpandrafetana ny io ny eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'izao fotoan'izao. Ny tanjona moa zany dia hoe mametraka vola andohavana ireo fandaniam-bola rehetra ilaina amin'ny fampidirana ny olona tsy manana fahefana andoha izany ao anatin'ny CSU na ny fisitrahana ny fahasalamam-bahoaka. Raha mahakasika ny kalitaon'ny soins de santé indray ianao asiana resaka dia miankina amin'ny zavatra marobe izy io tafiditra ao anatin'izany ny ressources humaines na hoe ilay olona mampandeha ny tolotra. Hita ankehitriny fa tsy ampy izy ireo satria raha ny tolo-kevitra iraisam-pirenena mamiteny hoe dokotera iray ho an'ny mponina 5,000 ho an'eto Madagasikara nefa dia dokotera iray ho an'ny mponina 1 alina na hoe 10,000 habitants. Hita ihany koa tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 224 fa nahita mpihenana 570 ireo mpiasa ny fahasalamana. Nefa ny besoin zany mitombo dia nefa nahena ilay olona natokana ho amin'izany. Ankoatr'izay ihany koa dia hita fa ilaina ny fanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo mpiasa ny fahasalamana ireo ary ilaina ny motivation an'izy ireo mba ahafahany manome an'izay soins de santé de qualité izay na hoe tolotra ara-pahasalamana mifanaraka amin'ny tokony ho izy mamaly ny etaentan'ny mpampiasa sy manana réactivité aingana be. Ankoatran'izay ihany koa tafiditra ao anatin'ny hoe ressources humaines ihany koa moa zany ireo olona ny fotony na ny hoe agent communautaire dia mba ahafahana misy fifandraisany na ny ety amin'ny centrale sy ny amin'ireo izay ratsa mangaiky ny fotony zany dia hoe tokony ho mafisina fahaiza-manao an'izy ireo sy omena fahefana, omena moyen izany ampy ahafahana matateraka ny asany. Ankoatr'izay ihany koa dia tokony hoe ilaina zany mametraka rafitra ara-pahasalamana ampy ny fitaovana eo aminy na amin'ny resaka famatsian-drano izany na amin'ireo fitaovana fitahirizana ny fitaovana fitahirizana ilaina zany fanatanterahana ny asa na amin'ireo fototra-avitr'asa izay mifanaraka amin'ny lalàna mifehan'ny resaka ara-pahasalamana dia izay zany tokony hapetraka. Ankoatr'izay ihany koa ary farany izay tsy kely indrindra koa nefa dia ny hoe eo ampelantanan'ilay olona ve ireo intrant na hoe zavatra ilaina rehetra ho fanatanterahana fitsaboana tafiditra ao anatin'izany ny resaka fanafody ireo fitaovana rehetra ilaina izay efa voatanisa teo aloha teo ihany koa mba ahafahana mametraka mba ahafahana zany manana réactivité zany le secteur en santé eny fotony. Raha izay zany no zavatra hita mahakasika ny rafitra ara-pahasalamana dia inavy ireo tolo-kevitra izay atolotry ny fiarahamon'ny pirenena tokony hamafisina zany ny rafitra ara-pahasalamana
mba ahafahany manana an'izay fahafahana miatrika izay amin'ny fotoana izay ilaivana azy, ary tokony ampidirina ao anatin'ny fahindohan-drarahany fanjakana ny sehatra ara-pahasalamana raha oharina amin'ireo sehatra hafa izay mety hoe tsy dia tena manana vokany asa-pahitanana indrindra amin'izay fampivoarana ny capital humain izay, araka ilay tenentsika teo hoe tafiditra ao anatin'izany ohatra ny resaka nutrition zao manana fiantraikany be any amin'ny fiainan'ny olona izany, satria raha salama sy ary ara-tsakafo ny olona dia ho lasa olona iray mitondra fampandrosoana ho an'ny fiarahamonina misy azy, fa tsy hoe ho vesatra ho an'ilay fiarahamonina indray. Dia izay zany hoe ampitomboy ny teti-bolam-panjakana natokana ho an'ny fahasalamana, satria raha misy ny teti-bola dia afaka mihetsika ireo sampan-draharaha rehetra natokana hiasa amin'izany. Ankoatr'izay ihany koa dia hoe hamafiso ny fitantanan'ny ministèren'ny fahasalamam-bahoaka io sehatra ara-pahasalamana io, ary ampiakarina mba araka ilay voatenin'ny hoe ampiakarina hiakatra amin'izay 5.0 isan-jato mifanaraka amin'ny tolo-kevitra iraisam-pirenena izay ny teti-bola natokana ho an'ny resaka ara-pahasalamana. Hamafisina ihany koa ny isan'ireo mpiasa ny fahasalamana izay tokony ho fahindohan-draharaha, satria raha tsy misy olona manatanteraka ny tolotra dia na misy ara ny foto-drafitr'asa dia tsy afaka ny ihodina mihitsy satria ny olona mampandeha an'ilay servisy eo. Ankoatr'izay ihany koa dia tokony hoe mametraka an'izay ivon-toerana ahafahana mifandinika izay amin'ireo mpisehatra rehetra, mba ahafahana manana fomba fijery mifameno amin'ny fitantanana ny sehatra ara-pahasalamana, satria sehatra ara-pahasalamana dia io zany sehatra ionan'ireo sehatra isan-karazany. Ankoatr'izany ihany koa dia mila hoe atao apetraka zany ny CSU dia opérationnalisena ilay izy. Ankoatr'izay ihany koa dia hoe ilaina ny fananana atotanisa izay mifanaraka amin'ny zava-misy mba ahafahana mametraka système de reporting mampihetsika ireo olona ny fotony izany. Dia torak'izay tompoko ny fanazavana kely nentinay misaotra betsaka anareo. Eko tsy mipafitenenana. Misaotra ny Safirasy ny CCOC tsika nitondra n'izay famelabelarana izay, dia araka ny hitantsika teo manamafy izay an'ilay resakantsika tany am-piandohana hoe misy andro dingam-pampandrosoana tsy maintsy lalovana zany, hoe tokony hiainga any amin'ilay fahasalaman'ilay olombelona misy eo amin'ny toerana na ilay firenena anankiray ilay izy, satria izay fahasalamana izay no atao hoe antoka ahafahany zany misitraka an'ireo mety opportunité ve osika ny teny an'izany, opportunité an'ny fiainana rehetrarehetra zany ao anatiny, resaka fianarana, ny fanabeazana, ny fitadiavana asa, ny fikarakarana ny tokantrano, ny fanefana ny adidy ny amin'ny fiarahamonina sy ny firenena. Dia angamba ny todika amin'ireto mpanatrika retontsika raha misy manana fanehoan-kevitra manampina fanontaniana mifandraika amin'izay loha-hevitra ny velabelarina teo izay dia omena sehatra nareo. Miarabanareo dia misaotra betsaka name fitenenana. Ny fanontaniako momba an'ilay hoe ny fandraisana anjara ny agriculture sy ny élevage anatin'ilay développement an'ilay nutrition, ohatry ny ahoana ilay izy, ny teny tsy mihipa teo hoe tsy azoko tsara zany ilay tenenao teo, tsy ampy ve sa iny tiako hoe velabelarinao kely hoe ho an'ny ministère antsika zao eto Madagasikara, ohatry ny ahoana ny fandraisana anjara andry zareo, dia efa hita tsara ve zany sa inona no tolo-kevitra reo koa amin'izay? Ya, misaotra ny Jenny amin'izay fanontaniana izay. Raha ny mahakasika ny zavatra ny velabelariko ny teo zavatra tsotra ilay izy. Raha ohatra ka rehefa mamaky zany an'ireny lalàna momba ny teti-bola iny ka mijery an'ilay document de performance hozy, dia ao anatin'iny ny miresaka an'ilay resaka nutrition dia ireny anaky efatra voatanisako teo, izany hoe ny primature zany satria ambany fifehezany ny ONN,
ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ilay fizarana an'ilay ny complément alimentaire ireny a, ny ministera ny fitsarana amin'izy mitantana ny fonja sy ny resaka sakafo ho an'ny olona voafonja zany a, ary ny fahaefatra dia ny ministera ny fanabeazana ny amin'ilay hoe fisiany cantine scolaire. Dia nefany a rehefa tena maka fotoana zany ianao andiniana dia eo ilay mipetraka ilay fanontaniana zany hoe fa maninona no tsy ao anatin'ny document de performance ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana zany hoe ny resaka nutrition iny, nefany a ataoko fa manana toerana lehibe anatin'izay satria resaka fotsiny tsika ny hoe resaka barrage hoanina zona de barrage irrigation zavatra ireny a, resaka masom-bolo omena an'ilay tantsaha hoe ohatra ahafahany mamokatra sakafo maro loko ho anazy a sy ho an'ny tsena izay vatsiny. Dia any amin'izay zany no sosokevitra ny hoe tokony handray anjara amin'ny resaka nutrition iny ministera anankiray io, satria eo moa zany tsika ilay manana ilay fijery hoe maro lafy ny olana araka mahakasika ny fandarin-tsakafo zany, io tsy hoe resaka fahasalamana fotsiny ka hoe voasahan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fotsiny ilay izy a, fa misy ao tokony hoe misy fiara-miasa na fifamezan-tanana na ilay resaka tsika hoe ilay mpinany iny hoe maninona no tsy mandray mitady fiazy ao anatin'ny mpinany iny ministera anankiray, dia hoe ho an'ilay politique publique tokony ho atao eto amin'ny firenena zany tokony hoe misy fifanankonana departemanta maro samihafa zany a amin'izay rafitra misy eto amintsika mba ahazoana vokatra tsaratsara kokoa, dia mety hoe afaka ampifandraisana ilay teti-bola mba hoe ilay vokatra zany no jerena anatin'izy, tokony hoe zay ara ny tsika approche par les résultats angamba izay raha tsy diso fa hatramin'izao loatra ny hoe mbola raisitsika par portefeuille foana hoe rehefa makasika an'izao dia mba izy fa tsisy fifanoviana zany anatin'izy, nefany a hitanay hoe zay fifanoviana sy fifanankonana zay amin'ny resaka andraikitra zany mety azahoana vokatra misimisy kokoa, satria raha ny fahalalana azy hoe mbola misy andamana izay, fa maninona moa raha atao amin'izao mba azahoana vokatra izay arak'izay vokatra azo hoe ahoana no ahatsarana izy. Zay. Misy hafa? Nutrition zao zany no jerenareo ary ny ao anatin'ny agriculture ve tsy mi-prendre en compte mihitsy an'izay nutrition izay? Sakafo betsaka indrindra dia eo ilay resaka hoe fanafarana sakafo ny ankoatran'izay zany hoe tokony hoe izay tsy ampy no afarana avy any ivelany. Dia rehefa miresaka an'io hoe resaka nutrition io dia tsy tokony hijery fotsiny an'ilay hoe io ny tena teo hoe tsy resaka fatra hoe quantité no tena isan'ilay izy, fa tsy vitan'izay ihany fa mila an'ilay hoe eo ilay aspect qualitatif amin'izay hoe raha ohatra ka ngeza be ve ohatra ilay tomaty ohatra ka tsy ampy ilay otrikaina na zavatra ao anatiny dia lasa tsy ara-pahasalamana ilay izy amin'izay. Dia eo zany mety misy fifanantonana tokony atao amin'ireo tokony andraikitra tokony a, dia na hoe manao tsy haiko afaka atao misy zany any ivelany ireny plan de développement conjoint amina ministera maromaro iny a, na manao politique interministérielle mahakasika ny lafin-javatra anankiray iny, zany hoe iresakitsika amin'ny hoe hamany olan'ny tsy fandarin-tsakafo eto Madagasikara dia hita ao anatiny ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Ronjono a, hita ao anatiny ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, hita ao anatiny dia mety hoe ministera hafa, ministera varotra ohatra.
dia ao anatin'izay misy vokatra, ny vokatra tsy na ho an'ny firenena ihany fa tsy afaka hoe hijezaotra hoe tsika dia hijery hoe tompon'andraikitra iza fa ilay vokatra hita ao an-daholobe sy ahafahan'ny olona azon'ny olona sitrahana ihany no tena zava-dehibe anatin'izay a. Dia anjarantsika izany mandinika sy mieritreritra hoe inona ilay mety hoe paikady mety hety hanaovana an'izay satria raha ohatra ny hoe raha eto mandeha moa izany kere amin'izao dia tsy any amin'ilay vahaolana lavitrezaka aloha no andaniana ny mampiasa aloha amin'izao izany fa juste hoe ahoana ny anenana n'ilay tapisiny hoe izay efa voan'ilay tsy fanjarian-tsakafo izany ilay olona dia ahoana ny anavotana n'ilay ny olona fa mbola tsy tonga antsika any amin'ilay hoe ahoana ny tsy hiverena ny olana tsy fanjarian-tsakafo iny amin'ny ankapobeny. En région sur 22 no misy an'ilay taux de prévalence ana malnutrition ambony. Misy anankiray izany eto amintsika sa hoe ahoana sy ahoana no iny donné tamina document ny USAID zay fa hitanareo amin'ilay tranokala refesy manodidina izy fa iny resaka fandefesana izany hoe prévalence ny piscine fanjarian-tsakafo dia fanadihadiana izany zareo dia hita fa ho an'ny faritra rehetrarehetra dia 220 amin'ny 220 no manana an'izay tahazay ambony ny 30 isan-jato. Izany hoe ilay faritra ray tsy misy tsy fanjarian-tsakafo fa latsaky ny 30 isan-jato fa izany tsy midika hoe tony izany hoe tena hoe masana ilay firenena iray manontolo sy ny faritra amin'ny efa tsy misy ambaratsony ngambany dia ho faranantsika eto indray izany ny androany mahakasika ny resadresaka manodidina ny fahasalamana sy ny fahazaram-pisakafoanan'ny olona iny dia manome fotoana anareo indray rahampitso maraina ny fanabeazana no tena eo papan'ny resaka izany rahampitso dia manomboka amin'ny 10 amin'ny 9 sasany eo izany dia manome fotoana nareo manaraka indray misaotra tompoko.